Siatsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky siasantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky siasantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina olo raika, ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramarson eto amin'ny radio Fahia. Tompo, mba hatreo ny vavakay izay minonao, ino anay fô mpagnavotro ny taranak'olombelogno jiaby sy ankanavoka anao, ary mino miaiky fa hiombo mboninahitra aminao any an-danitra indray andro agny. Koa mitoera re atao anatinay isan'andro araka ny teny lazain'i Jesoa hoe eo aminareo mandrakariva aho mandrapahatapitry izao tontolo izao. Magnano mbola tsara antsika jiaby agnatao katragno agny, atsika magnaraka manjoy mitandregny ty onjam-peo ty amizao fotoagna zao ty. Ny anty alahady fa fitony amin'ny Paka, ny eglizy magnomelo hevitry lehibe amintsika fitiavana sy fahamarinana no tena endriky Kristy. Ampen'ny fampianaran'ny salamo fahenigny amby roapolo izay manao hoe heno iry tompo ny feoko miantso anao, hoy ny foko taminao, mitady ny endrikao aho, ny endrikao ry tompo no tadiavoko, aza fenahy ny salovantavanao. Alleluia. Arak'izay de manasatsika hitandregny agnaraka ny fampianarana ndraiky toroteny hoentindray amandrentsika son excellence Monseigneur Archevêque amin'ny fampianarana hoentiny magnoloagnareo vakiteny masina samihafa atolotry ny eglizy amintsika de ny vakiteny voalohany, vakiteny faharoa ary ny evanjely. Arak'izay misaotra anao za tsy misaraka hatrany hatrany magnaraka manjoy mitandregny ty onjam-peo ty ary mbola manasanao ampitiavana ary hitandregny zegny ampinoma amin'ny fanantenagna ary amin'ny fahatokisagna izy Andriamanitra le pary atsika ila tsy mivadiky no moaly anio ary mandrakizay. Fankalazagna ny tenin'Andriamanitra, vakiteny masina voalohany, boky mitantara ny asan'ny apôstôly. Tamin'izany andro zany dia nitsangana teo afovoan'ireo havana iray finoana i Piera. Tokony ho 20 no isan'izay nivory teo. Ka nanao hoe, ry kristianina havana, tsy maintsy tanteraka ilay soratra voalazan'ny fanahy masina tamin'ny vavan'i Davida momba ny Jodasy, izay nitarika ny mpisambotra ny Jesoa. Fa anisantsika koa izy, sady nanana anjara tamin'izao fandrarantsika izao. Ary izany indrindra no voasoratra ao amin'ny boky ny salamo hoe, oka ho lasan'olon-kafa ny anjara raharahany.
ko amin'ireo lehilahy niaraka tamintsika tamin'ny andro rehetra nitoeran'i Jesosy Tompo teto amintsika hatramin'ny nanaovany Joany Batemy azy ka hatramin'ny andro niakarana nandanitra dia oka isa anankiray ho namantsika mba ho vavolombelona nitsanganany ho velona. Dia nanokana 2 lahy tamin'izy ireo izy, dia i Josefa atao hoe Barsabasy sy nampiananarina hoe ilay marina ary i Matiasy. Ka nivavaka nanao hoe, Tompo, ianao no mahalala ny fony olona rehetra. Ka sehoy izay voafidinao amin'izy 2 lahy ireto, mba hanana anjara amin'izao fandraharany apôstôly izao, izay nialany Jodasy ankanesany any amin'ny fitoerany. Dia nanaovany Loka izy 2 lahy, ary Matiasy no nahazo ny Loka, ka izy no lany ho isan'ny apôstôly 12 lahy. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra.
Vaky teny masina faharoa, taratasy voalohany Masinday Joany apôstôly. Ry ava-malala, efa notiavin'Andriamanitra fatratra isika, ka tokony mba hifankatia koa. Tsy mbola nisy olona nahita n'Andriamanitra na oviana, fa raha mifankatia isika dia mitoetra ao amintsika Andriamanitra, ary lavorary amintsika ny fitiavana azy. Ny fananantsika ny fanainy no ahafantarantsika fa mitoetra ao aminy isika, ary izy ao amintsika. Ary efa nahita izay ka manambara fa naniraka ny zanany ho mpamonjy an'izao tontolo izao ny Ray. Na iza anaiky an Jesoa ho zanak'Andriamanitra dia mitoetra ao aminy Andriamanitra, ary izy ao amin'Andriamanitra. Ary izay efa nahalala sinino ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Andriamanitra dia fitiavana, koa izay mitoetra ao amin'ny fitiavana dia mitoetra ao amin'Andriamanitra, ary Andriamanitra ao aminy. Izany ary ny teny ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Ombatsika menakavy aneny Tompo, ho tanteraka tokoa an'iza. Vaovao mafaly de Jesosy Kristy Tompontsika, nosoratany Masinday Joany, voninahitra ny ho anao ry Tompo. Joany 7:12. Tamin'izany andro zany dia niandrandra ny lagnitry Jesosy ka nivavaka hoe: Ray masina io, tahirizo amin'ny agnaranao izay nomenao ahy, mba ho ray tahaka antsika izy. Raha mbola teo amin'izy ireo aho dia nitahiry azy tamin'ny agnaranao. Eny, nitahiry izay nomenao ahy aho, ka tsy nisy very izy na dia iray aza, afa-tsy ilay zanaky ny fahaverezana, mba ho tanteraka ny soratra masiny ankehitriny. Mankagny aminao aho, ka manao izany fangatahana izany dia ny mbola amin'izao tontolo izao, mba hananan'izy ireo ny fifaliako tanteraka ao aminy. Nomeko azy ny teninao ka alan'izao tontolo izao izy ireo, satria tahaka ny tsy mahaolon'izao tontolo izao ahy no tsy mahaolon'izao tontolo izao azy koa. Tsy niagnesoranao azy amin'izao tontolo izao no angatahako, fa niarovanao azy amin'ny ratsy. Tahaka ny tsy mahaolon'izao tontolo izao ahy ny tsy mahaolon'izao tontolo izao azy ireo koa. Ankamasino amin'ny fahamarinana izy ireo, ny teninao ny fahamarinana. Tahaka ny nagniranao ahy ho ao amin'izao tontolo izao, no nagnirako azy ho ao amin'izao tontolo izao koa. Magnamasiny ny tegna koa azy ireo aho, mba ho amasininy amin'ny fahamarinana koa izy ireo. Izany ary
ny tseny ny tompo derany ho anao ry Kristy. Ry kristianina ava-malala, taminaka misy lasa teo sika no niarana ankalaza ny karan'ny tompo any an-danitra. Naniraka antsika izy ary hitoriny vaovao mafaly eo anivon'izao tontolo izao, na dia sy anisan'izao tontolo izao aza sika. Naniraka antsika anambara ny fandresena ny ratsy. Maro ny zavatra manahirana antsika ankehitriny ka mahatonga antsika ho feno fisalasanana, ary indrindra mety mitady hanome siny an'Andriamanitra aza. Kanefa isika izao no apôstôly, isika izao no kristianina mpanaradian'i Kristy, isika izao no Kristy mpiarabelona amin'ny olona araka ny tenintsika matetika, izany hoe Kristy mivelona eo anivon'ny olona itsika, mitafy ary mivelona an'i Kristy. Tsy afenina tokoa fa mafy izao ady atresika izao noho ny krizy maro lafo, fa indrindra moa tatoato, ary asongadina indrindra ny vokadrasin'ny ranobe sy ny cyclone, ka maro ny vony fakapanahy ankehitriny, samy mandeha samy mitady. Io indrindra no nampitandren'ny Papa François ansika rehefa nandray fitenenana izy, satria io fomba fisainana io dia mitondra antsika amin'ny fifanapotehana, amin'ny faharavana tanteraka. Izany tokoa ve no lalana ahafahasika mampandroso ny fiainantsika, izany hoe amin'ny alalan'ny fanilikiliana, amin'ny alalan'ny sy firarahina ny hafa, mampieritreritra izay raha mbola olombelona no ariana hitovendrika amin'Andriamanitra ary atao ifandray. Ary izay anisan'ny maha-olona, ka raha atao ifandray isika dia ifandray amin'ny zavaboary, ifandray amintsika samitsika, ary ifandray amin'Andriamanitra. Ry kristianina ava-malala, nandritra ny vanim-potoana ny Paka dia nandimika ny toetran'i Jesosy isika, ka hanasongadintsika isaky ny alahady ireny toetran'i Jesosy ireny mba hianarantsika ka hivelomantsika tahaka azy. Ka androany alahady fafito ny Paka dia sady manomana antsika raha teo amin'ny Pentekoty, andresasika ny fanahy masina izay mampiombona antsika fa sy hoe mampikombona antsika, ka mahatonga antsika ifandray amin'ny manodidina antsika, manomboka amin'ny zavaboary ka miafara amin'Andriamanitra, ary mandalo amin'ireo izay eo akaikisika indrindra. Ny fanahy tokoa ry kristianina havana mampiombona, izy no mahatonga antsika ho EOV missionnaire vita batemy, ka iraina zary tabernakla velona. Ary izay fanahy izay no irisika ihany koa anenika antsika amin'izao fiomanantsika akaiky dia akaiky amin'ny congrès eucharistique, ka ho vanim-potoana ampiombona antsika na dia eo azareo fisapana maro isan-karazany. Ka izay fanahy izay ihany koa no ahatonga antsika ho génération de baptiseur, ho mpanorona, anorona eglizy olona velona, anorona frately toty hideny fianakaviam-ben'Andriamanitra, anorona ny mahoraika asika araka ny ikany Papa ao amin'ny encyclique nosoratany. Ary izay indrindra no azo lazaina fa ny tanjon'izao congrès eucharistique izao araka ny teny faneva hoe fihavanana anasitrana an'izao tontolo izao paraitapoanareo ziaby. Izany no azo amidinana ary ny afatry ny eglizy amin'izao lahady fa fito Paka izao. Izany koa ny vavaka Jesosy endrisika tamin'ny evanjely teo mba ho iray izy rehetra. Fantatra Jesosy ny zava-misy iainantsika, fantatra Jesosy ny toetransika sy kiraikiray, fantatra Jesosy ny fiainantsika, fantatra Jesosy ny olombelona. Sy miafina amin'ny Jesosy izao krizy iainantsika izao, ka talohany izy ala teto ambonin'ny tany dia nanao karazana afatra testamenta afatra farany, ka anisan'izany ity vakisika androany ity. Niarany vavaka tamin'ny mpianany izy, fantany fa maro ny fahavalo izay anapotika antsika ka ampisaraka asika, anapotika ny eglizy. Ary ny tena loza azy dia avy ao anaty izay fanapotehina izay, ary dia masapa izany tsika eo amin'ny fiainantsika andavanandro. Izany hoe ny fiongonana aminy sy amin'izay iaino ny afatry ny apôstôly ka atao batemy dia hiatrika an'izay fiainana voalazantsika izay. Ary matetika araka naverimberitsika teo, sy lavitra ny ipoiran'ireny olona tady anapotika ireny, sy lavitra izay manapotika asika, manapotika ny fiainan'ny eglizy, fa eo
arivosika ihany indrisy ao anatisika aza indrindraindrindra ao am-posika ao no nitoetra sika olombelona no ny fahotana tamin'ny fototra ka mitarika sika irona bebe koa amin'ny fihevitra n'izao tontolo izao ary zay fihevitra n'izao tontolo izao zay no manapotika ary sy ny fihevitra n'izao tontolo izao io fa ny fiavonavonana ny fitiavatena ny fialonana ny lainga sy mitapitaka ny fisaram-belatsia ny namaso sy ny sisa hafa ireny no manapotika ny fiainantsika manapotika ny fiainan'ny fiarahamonina manapotika ny fiainan'ny firenena manapotika ny fiainan'ny eglizy fantatry Jesoa ary fa ady sady dia tokoa ny fiainana raha te hanorina an'izay fihavanana anasitrana an'izao tontolo izao zay marary arak'izay toetrantsika zay ka ny antony mamparary an'izao tontolo izao dia ny fihavanana efa marary ka izay indrindra no nahatongavan'i Jesoa anarina an'izay fihavanana izay ary zay no mahatonga antsika mamerimberina hoe fihavanana sady kristianina no malagasy ady sady tia no anarinana an'izay fihavanana firalahina fanehoam-pitiavana eo aniovon'ny fiarahamonina izay ka nivavaka i Jesoa nanao hoe mba ho ray tahaka asika izy ireo izany hoe tahaka ny trinité masina samy manana ny fahasamihafany samy manana ny maizy azy fa olona iray kosa ao amin'ny trinité masina toy izany koa ny tsy maintsy ao amin'ny eglizy na dia eo aza ny fahasamihafana dia afaka mitondra sy mamelona ary mitondra zava-soa isika mifanasoa noho ny fiombonana amin'ny fanahy masina mifanasoa sy mifampisima raha samy feno fanatretena fahafoizana faharetana manaiko entany ny fanahy masina manao izay ifanompona ka mifampitsimbona mifanasoa mikasaka ny fiombonana dia ahita ny tena fihavanana marina isika siraikiraiky ny zarubriky entina anorenana an'izay eglizy tranomben'Andriamanitra zay ny eglizy olona velona io nofinofy lazain'ny papa ao amin'ny encyclique Fratelli Tutti nofinofy nefa azo tanteraina ary zay no irisika ivelomantsika amin'izao congrès eucharistika izao izany indrindra no mahatonga asika no milaza fa tena soatoavana mifanaraka amin'izany ny fihavanana saingy fihavanana mila fanadiovana ao isika fihavanana tsy maintsy evangelizena mba handresy ny fitiavatena ny fialonana ny avinavina ny anamaso zay mitondra antsika hitodika amin'ny tenantsika mitombontsoa ny tena fa sy mikendry ny fisoa iombonana indrisy fampianarany lehibe ho ansika zany itialahady fa fitony paka zay mialoha ny fankalazasika ny pantekoty zay nidina ny fanahy masina mampiomana ka mandravina antsika rehetrarehetra ary mahatonga antsika ho anisan'ny fianakaviam-ben'Andriamanitra ho Fratelli Tutti olo raika asika ziaby azosika ononary re kristianina havana fa tena zava-dehibe ho antsika tokoa izao Cannes 2024 zao fandrindra amin'izao zava-misy eo anivony ny fiarahamonina eo anivony firenena eo anivony eglizy ka sady banjinantsika ny eucharistia no andalinantsika ny fihavanana mba iombona bebe koa amin'ilay vavaka ny Jesoa vondrenesika teo ny vavaka tokoa i Jesoa re kristianina havana mba ho iraha isika fampianarana voalohany ho antsika zany aza mieritreritra atsika fa ny angovosika samirery no entsika anorenana ny fihavanana ny fiombonana sy ny eglizy olona velona marina fa ilaina ny ezaka ataosika sirairay avy saingy ny vavaka no ilaina voalohany indrindra anampy isika natanteraka izany ary azosika onina ihany koa zany ny mahatonga ny papa mba hanomana ansika ny jobily 2025 ho taona ny vavaka ty ary mifanozo amin'izao congrès eucharistika zao ho indrindra Jesoa re kristianina havana nanao nio vavaka io ray masino tahirizo ireo nomenao ahy mba ho iray tahaka ansika izy ireo io vavaka nataon'i Jesoa io no mampiombona antsika aminy ary mampiombona antsika samysika mila vavaka izao andro sika izao ary zay no antrateran'ny papa rehefa maneraka raha ny anso an'ity taonyity ho taombavaka izy ary zay no hitasika amin'ny gazety zay eo ampelantanantsika mila vavaka izao andro izao fa maro ny zavatra mifamaofao ary maro ny zavatra mifangaro ka mila ny fisolovan'ny fanahy masina isika matetika
sarotra no mivolagna ao isika no miteny sy mba misy kisendrasendra fa sitraka Andriamanitra maneho ny sitrapony amintsika raha mandinika izany rehetra izany tsika dia masapara fa raha nanomboka ny sinody tsika dia indro fa ny anso ny sinody eo ambonana koa ny papa ary raha mahasikaritra isika dia mitovitovy ny tanjona sy ny fomba fiasa amin'izay sinody izay ny tena mahavariana dia tamin'ny taona 2020 no tokony nanao ny congrès eucharistique isika sy tanteraka nefa izany noho ny covid sy kivy isika ka mindroso amin'ity taon'ity na dia oazan'ny fisapana maro samihafa taona ny vavaka araky ny volazan'ny papa ty taon'ity ary araky ny fantatra isika dia ny eukaristia ny vavaka faratapony ary ny eukaristia ny loharano sy ny fototra ny fiainantsika ry kristiana ava malala aokary ho sapasika tokoa fa mila vavaka i Madagasikara, mila vavaka ny faritra misy asika, mila vavaka ny diocesika fa indrindra amin'izao sika iroso lalindalina koa amin'ny fanorenana ny OV ny fianakaviam-ben'Andriamanitra ka ny fihavanana ny fototra. Mila vavaka isika mba ho ny fanan'Andriamanitra no mampiombona antsika ka ilay fanahy ankalazay isika amin'ny Pentekote tokoa anentana ny fiainansika. Raha mahatsiaro isika dia ny fitiavam-bavaka no toe-panahy voalohany fototra anorenana ny ETA Eglizy Tranoben'Andriamanitra sy ny OV ary izay no mahatonga isika manao ireny vavaka anatin'ny bokely ireny mba ho vavaka mora tafiditra ao am-posika. Sarovy fa ny vavaka no mahatonga isika ho OV missionnaire vita batemy ka iraino tabernakla velona tahaka ny Masiny Maria, vavaka no nanorenany Masiny Maria ny fiainany manontolo. Ahafantarasika fa miomana tokoa isika dia ny hafaliana vokan'izay fombona izay mitoetra ao amintsika Andriamanitra raha mivavaka isika ry kristiana havana ka raha mitoetra ao amintsika Andriamanitra ary isika ao aminy dia tanteraka ny fanorenana ataosika. Izany no mitondra hafaliana lavorary satria sy vokatry ny hevitry ny zao tontolo izao izay fa vokatry ny asan'Andriamanitra, vokatry ny asan'ny fanahy masina izay manentana antsika na dia eo aza ny zavatra maro samihafa mety manahirana satria anjara-piainantsika izany fandrindra no mahampanota antsika no ilay fahotana efa ao anatsika ao ka azo sika sapasara ary ry kristiana havana fa ady amin'ny fakapanahy, ady amin'ny tsedra maro isan-karazany ny fiainansika no sady dia makany amin'ny tena fiainana ao amin'Andriamanitra. Ka raha miombona tokoa isika tahaka ny nampianarin'ny Kristy, izany hoe ny toetran'ny Kristy no dignisika isaky ny alahady ny baka araky ny averimberintsika teo dia anisany ny toetran'i Jesosy ny natsongaditsika isaky ny alahady araky ny toetran'ny Jesosy dia ny fahafoizana sy ny fanompona ka izay indrindra raha tiasika tokoa hitoetra ao amin'ny vavaka araky ny voalazan'i Jesosy ary anisany maha kristianina sika dia aoka ametraka ny fahafoizana sy ny fanompona eo anivon'ny fiainansika ka iroso amin'izay hafaliana lalina sy lavorary voalazan'i Jesosy ao amin'ny evanjely isika. Ry kristianina havana ny toetra fototra tao amin'i Jesosy araky ny voalazantsika teo ary sy maintsy toetra fototra ao asika kristianina dia izay fahafoizana sy fanompona izay. Ho indrindra ny vavaka Jesosy androany sy ny anesorana azy amin'izao tontolo izao no angatahiko fa niarovana ho azy ireo amin'ny rasy. Fantatra sika ary zany fa eo anivosika ny rasy ka sy maintsy miady sika ka raha tiasika andresy satria rehefa misy ady moa dia sy maintsy mitady fitaovana hoentina miady ka ny fitaovana tsara indrindra dia ny vavaka tahaka ny nataon'i Jesosy. Ny hevitra izao tontolo izao tokoa manko ry kristiana havana dia ny anapotika ny hamono ka ny fiadiana an'izany rasy izany dia ny fanompona sy ny fahafoizana ary fanatanterahana ny sitrak'Andriamanitra ny dikan'izay. Ny rasy lazain'i Jesosy eto dia sy inona fa ilay averimberintsika matetika ny fialonana, ny fitiavatena, ny avinavina ireo no mahatonga ny fahafatesana eo anivon'ny fiainansika, eo anivon'izao tontolo izao isika fa sy anisan'izao tontolo izao ka aokary sy akatahaka an'izao tontolo izao sy anana ny toetra
toetran'izao tontolo zao izay nitanisaisika teo iny fa kosa ezaka isika mba anana fiainana mahazanak'Andriamanitra ary zay nivokatry ny baka eo amintsika ary zay no antenaintsika ivelomantsika amin'izao kongresy izao ary vokatra antenaintsika avy amin'ny kongresy eukaristika ihany koa kokary kristianina havana anana ny toetran'i Jesosy sika eo anivon'izao tontolo zao sika fa sy anisan'izao tontolo zao ka okary ny fanimpona sy ny fahafoizana hitondrantsika amin'ny tena vavaka mangarahara ka aza ampiombona antsika ka tonga sika ho fahazavana sy fanilo amin'ireo manodidina sika ary zay natao hoe fahamasinana araky ny vavaka ataon'i Jesosy ao amin'ny evanjely voarenesika teo akamasino amin'ny fahamarinanao izy ireo izany hoe rehefa isika mizoro ho vavolombelona mampanjaka ny rariny sy ny isiny ka mahatonga ny olona ahita ny lalakombana ary ny lalakombana dia Jesosy ka noho izany aokarisika na dia eo aza ireo fahasamihafana dia noho izay fanahy masina mampiombona ao anatin'ny fahamarinan'i Jesosy izay dia ireny fahasamihafana reny dia zary arena hoentsika anorenana ny fiainantsika ao anatin'ny fihavanana ka nasitrana an'izao tontolo zao io ny lalana ampizoroana ny tena fihavanana dia ny fahaizasika manana fanatretena fahafoizana sy fanimpona ao anatin'ny fahamarinana ry kristianina havana sy ho isy ny fihavanana raha sisy ny fahamarinana araky ny averimberintsika matetika tsy mahantra Madagasikara manan-karena izy ary maro ny manam-pahaizana maro ny mpanao politika fandrindra moa amin'izao fiomanana amin'ny fifidianana zao mahantra i Madagasikara satria mahantra olo marina izy anjara-piainantsika kristianina raha te hiombona amin'ny Kristy sika raha te ho masina dia aoka izoro amin'ny fahamarinana ka ivelona ny maha olo marina sika manana modely sika amin'izany dia ny olo sambatra Lucien Botofasoa aisika ny tantara-piainany ny tenin'Andriamanitra no anivozasika ny fahamarinana izany no fiainan'ny Lucien Botofasoa ny evanjely sy ny tenin'Andriamanitra no lalam-piainany ary nitovozany tao amin'ny eukaristia ny fihavanana ary dia noentiny anasitrana an'ireo manodidina azy ka natonga ny anarany hoe rabe fihavanana aokarisika ho feno fahamarinana tahaka azy koa ka novy izany ao amin'ny tenin'Andriamanitra sy ao amin'ny eukaristia ny vaky-teny voalohany manambara ny antony nahatonga ny apôstôly nifidy izay asolo an'i Jodasy mba ho fizoroana vavolombelona ny fisanganako velona dia aoka isika aoka isa anankiray ho namantsika mba ho vavolombelona misanganana tamin'ny maty sy hoe fireke-hevitra izany ny maha-kristianina sika sy fireke-hevitra no araina fa olona velona manambara amintsika ny lalana sy fahamarinana ary fiainana dia Jesosy Kristy izany zany no nahatonga ny kritera masosivana ny safidianana an'izay isolo any Jodasy ho vavolombelona ny fisanganako velona izany hoe olona ao amin'ny Kristy mpiarabelona amin'ny olona izay no kristianina ary zay no nofidiana hoentina misafidy an'izay isolo any Jodasy ka ho indrindra ny vaky-teny voalohany koa amin'ireo lehilahy niaraka tamintsika tamin'ny andro rehetra ny toeran'i Jesosy tompo teto amintsika hatramin'ny nanaovany Joany batemy azy ka hatramin'ny andro ny akarany any an-danitra dia oka isa anankiray ho namantsika mba ho vavolombelona nisanganany tamin'ny maty izany koa no sy maintsy anjara-piainantsika raha tisika tena hoe ove ho misionera tabernakla ho velona sika fa indrindra aorinan'izao fankalazana ny paka izao andresin'ny rasy rehetra isika satria miaraka amin'ny Kristy ka ho vavolombelona ny fisanganako velona ny ahafahasika anatanteraka izany dia ny fankatiava sika satria hitoetra ao amin'isika Andriamanitra sy fitiavana saintosainto no lazaina fa ilay fitiavana mahafoy manompo mahafoy sy misy tambiny mitondra amin'ny fanimpona io ny masosivana kritera manambara fa miroso amin'ny depara vaovao sika amin'ny fampizoroana ny eglizy fianakavian-Janahary fianakaviam-ben'Andriamanitra frately tuty olo raika sika zaby araky ny ambaran'ny Papa ary zay no tisika songatina amin'izao kongresy eukaristika izao ka ny fihavanana tokoa anasitrana an'izao tontolo izao zay zary fianakavian'Andriamanitra satria piray tampo isika ziaby ka raha piray tampo dia mifanasoa mifampisimina mikasaka ny soiombonana ka izay no mitondra amin'ny fiadanana sy ny hafaliana lavorary ry Jesosy tompo nanao vavaka lavabe ianao
mba hampisy ny firaisana sy ny fiongona eo amin'ny mpanaradianao. Fantatrao ny zava-misy eo amin'ny fiainanay. Matoy ianao nanao ny ovavaka manokana io anay dia fantatrao ny fiainanay. Izany koa no antoky ny fampandrosoana ny fampizorona ny fifanorenana ny eglizy olona velona eo ve tantano ary ny fiainanay. Ampio zahay ho vavolombelon'ny fahamarinanao. Ny vavako anay ianao mba ho iray tokoa izahay, fa indrindra fantatrao fa noho ny avonava noho ny fitiavatena dia misarasaraka izahay, noho ny fiasaram-belatsia dia mifanelikilika izahay. Ka ampio ary zahay anana fanatretena ka iekeloko ary amin'ny alalan'ny fanompona sy ny fahafoizana no entinay ampizoro ny fianakaviam-ben'Andriamanitra Frately Tuty engany izahay mba ho eo ve missionnaire tabernakla velona. Jesosy Tompo, efa enim-boninahitra eo anilan'ny ray ianao ankehitriny ka aza velanao andeha rery zahay. Ampio zahay ahazo ery amin'ny fanorenana ny eo ve Masiny Maria reny tsy mafoy mivavao anay mba ho iroso sy avozo sy atahotra izahay anaraka ny Kristy ka ho vonina mpizoro ny fihavanana sady kristianina no malagasy, ny fihavanana tokoa no anasitrana an'izao tontolo izao. Masinday Josefo, ray mpiarin'ny eglizy eran-tany ianao, arovy izahay mba soresin'izao krizy izao fa hanana irepo ifampitsimbona sy fanasoa ao koa tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fasisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atikoatran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevo. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesosy lay mpiandrony tsara raha n'olotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin